tafiaradia am'izay rehefa nanapa-kevitra fa andeha hitetiny avoana sy ny loasa mangina ary hiampitarana tena mpandehanana teny dia mandinika ny fomba famindrany aho mahitsy fijoro mandeha malaky ka za tsy maharaka azy raha tsy somary miazakazaka kely tsy ndraindray tratrako izy tsy palitra ny amiko ny masony za koa mangala-pijery ndraindray aza moa dia manakatresaka kely any aminy aho fa tsy nampoziko hoe hitondra hafaliana lehibe ho ahy toy izany ny fiarahanay mandeha tongotra mahita olona sendra tia mandeha tongotra mitovy amiko aho rehefa rivariva ny andro dia lasa zay ny sakafo nandinika andray ny fomba fisakafoanany ary izy tsy miova taolana no hoany lohatrondro taolatrondro ny kikisany vary ditivay tena tiany tonga ny fotoana atoriana ny ariva dia samy mipetrapetraka eo nanapa-kevitra ny anao akitsapaka aizavy iza no matory dia raikitra teo fa izahay sy izy no andeha tory any ambony rihana izahay sy izy rery topotopoka be ny foko ahoan'izany tazaniko fa tsy ambany fandriana tokana ho an'olon-droa ny tao ambony avy teny miantso ny mpanamboatra trano azafady tompoko olon-droa tsy mpivady zahay no hiaraka tao ambony rihana ka azonareo atao ve ny manolo nyfandriana ho fandriana roa samihafa nisahirana ny mpanao trano nasiny fandriana roa samihafa tao ambony rihana rehefa zany dia toa nitaritina ela dia ela iny arivany rahanay teo iny satria somary menamenatra somary saina izahay hoe ahonana nomboana ny alina fa izy no niakatra voalohany dia nitsotra eo mpandriana manaraka moramora tatsy aoriana dia mipetraka teo amin'ny morom-pandrianako ny tantara taminy fa zaho misy fahazarana zay mitranga amiko rehefa miova toerana vaovao dia tsy inona zany fa mitsangana tapoka amin'ny alina mikaroka ny toerana rehetrarehetra izay mahazatra ahy ka indraindray tafavoaka ny velany aho indraindray maratra aho voatona ny latabatra na ohatran'izany fa tsy nalaika izy ahoana tsara ambenako anao androany alina ozy dia niambina tokoa izy ary tsy natory nalay ny fandriana nakambany dia nataony nifanila miambina n'ilay toerana zay mety enjerako avy any ambony rihana akaty ambany rihana dia natory zahay alina voalohany maraina ny andro dia nitantarainy ny namana rehetra mpiaraka taminay sy ireo olona taony zavatra nataoko atreolo maraina ny andro faharoa alina faharoa fa 30 volana desambra taona 2024 efa divaraina ny andro ary efa misy tara-pazavana eny amin'ny varavarakely tazaniko izy teo akaiko efa tsy mikipitsony dia nitsangana
ho izy ianao ho izy nanontany natory tsara hoy a zay fotsiny nataony nanambara fa tsy natory izy andeha hiazakazaka vetivety aho eo didina ny tinosy kely misy atsika ty eny ary hoy izy vandrazo apetrako ny fanalahidy fa nisoroko tamin'ny alina fa nampatahotra ahy ianao sao dia sanatria tafavoaka tany ivelany eny ary raha iomanan-kelany amin'ny trano fidiovana any ambany aho dia lasa dia rehefa feo ianao hitako dia nampitiriko ny short reo olona dia nampitiriko ny tennis dia nampitiriko ny ambonin'akanjoko sady tsy hitako sy atao andeha hiazakazaka aza rery io didina ny tinosy kely misy anay ity tsy nisy tahotra ny tafianany kely azy tsy nisy zavatra nieritreretiko afa-tsy ny aiza ny tany alehako hoaiza fa to mambapo ny foko ty olona ty sokafaka ny varavarana dia lasa azakazaka ny didina n'ilay nosy kely 20 minitra monja ny tetafahodina n'ilay nosy kely aho ary tafaverina avy any efa hitako ry zareo misotro rano mafana makamaka aina eo amin'ny davarangana nanahoana izy tao ozy izy ireo namako komanontany to tsempoka be ary to sepotra ozy indray izy eno somary sepotra rehefa miakatra ao fa mpianariko ianao hoe ahoana ny atao mba tsy azo sepotra rehefa miakatra tiako an'izany ampianatra tsy ho sepotra rehefa miakatra vonona ho aza dia iny zay nilaza nandeha namonjy fisakafoanana maraina tany an-tranom-bahiny rehefa vita sakafo marainanay dia mandalo teo ny tompotrano sao dia mba te hitsangatsangana ianareo mipita nosy kely hafa dia andeha miakatra tendrombohitrano toboka izay tsy izo ny foko eto angamba ilay fotoana mba hiarahanay 4 kilometatra izany azafady eo amin'ny 10 kilometatra eo angamba na mahery kely hafalinana izany tao am-poko nijereko izy dia nijereny aho andeha hoentiko ianao ento aza za koa andeha ozy ilay namanay anankiray mahafinaritra ho ankizy izany dia lasa ray telo eny an-dalana misy olona mifanena anankiray za koa andeha lasa anankefatra izay lasa 5 izay enina dia rosony ty tao an-tsaiko tao tena sarotra mambainga vatsy nampoziko havita izany ny namanay satria vao tonga ary zay dia efa somary tsy dia tena en forme tsara zareo fa nandeha izy ary vitany niaraka taminay ny 10 kilometatra mahery kely mbola tratra ny orana ny jojo otsaka hatrany ambony ka hatrany ambany nafinaritra tena nafinaritra nahatsiaro ny aina miakatra tendrombohitra mijojo ny orana rehefa tonga teo amin'ny trano fialofana dia miandry ny sambo kely ampitananay indray eny ipita izahay ianao ohatra mitondra sikara mifoka sikara nga ianao tsy mifoka sikara ozy aza koa tsy mifoka fa mitondra sikara avoay ozy dia andao hifoka sika sinao dia nifoka sikara zahay nefa izay tsy mifoka sikara sigara moa zany le izy fa tsy sigara tsisy nyteny intsony zahay fa lay namana kosa mipika sary anay foana avy eo moa dia mba niresaka kely taminy aho hoe manina kosa ary zay mpianao sary foana dia ozy zavatra tsy mazava any aminareo any
tsy manao nin'inona fa misy zavatra tsy mazavany aminay io. Vita ny sakafo hariva dia alina indray ny andro. Andao aloha no domy ozy ny namako. Zaho mamapady masony fotsiny fa andao fa tsy maninona dia nanao domy zay. Fa ny zavatra tsapako kinga farak'izay kinga izy raha nisa. Vao mipetraka eo io masom-bato dia voaisany avokoa. Inona ro any fianarana ny ratofiny ity olo ity? Aniny eritreritrany mbola tsy za manontany loatra. Vita ny kilalao domy dia resy aho mazava ho azy. Dia lasa zay niakatra matory. Rehefa tafiditra tao mpandriana dia ozy amantsy azy. Matory amin'izay ianao androany fa tsy mila miambina atsony a. Efa afaka manko ilay andro voalohany natahorana mety voabahako ny trano na andehandehanako any amin'ny toerana tsy vale. Fa matory amin'izay androany fa efa haiko tsy nijery ny lalana. Dia nijery ahy sady nitsiky fotsiny. Ovinoko fenjiro finoy hoy aho. Dia ny finoan'ny jiro dia nitsotra teo mpandriny izay. Fa hoy aho taminy hoe fa maninona ianao mbola tsy atory? Maninona ny hitsikinao fotsiny aho? Dia niraisy ny tanako. Dia napetrany teo ambony tratrany. Sady nisafosafony ny lohako. Fantatrao ve hoe 40 taona anginy ny andrazako an'izao fotoana izao? 40 taona no nanelanelana amin'ny fotoana nahitako anao voalohany sy nahitako anao indray. Tokoa nijerenao ve le film All the Time? Nijereko. Tsara be le film. Tao atory. Tafandriamatry. Dia natory zay. Alina varo. Raika amby 30 Desambra taona 2024 andro mamarana ny taona. Andro fahatelo, alina fahatelo aho. Nanao ny toy ny fanaoko isan'andro aho avy dia nitsangana ary nandeha nizakazaka maraina. Ary rehefa izany dia nitantara tamin'ireto namako fa nahita toerana afaka hiampitana. Ahitana nosy hafa ary afaka hiakarana tendrombohitra sy anarahana ny rano. Na in'izany ny zareo dia somary nalaina izy. Fa reto namako kosa nazoto be, nilasa fa handeha. Ko tena naraka tsy sarika izy, eny ary, mandeha izany. Dia natao ny sakafo maraina ary dia niomana izahay ny handeha. Rehefa nandeha teny hoeniny dia nanapa-kevitra ny isaradalana ka izahay roa hiakatra tendrombohitra fa ny ambiny kosa hanaraka moron-drano. Dia lasa roso ny dianay. Io izy tazako eo ny loko. Manao dingan-dava, tsy ho tratrako mihitsy. Lasa ny lohako any. Sepitra, tsy arako ianao. Atao fotsiny izay ataoko dia araka ao ahy. Tena tsy arako ianao marina e. Loloha hijanona kely. Dia nijanona. Naka fofinaina kely aho dia nanohy. Izy koa toraka izany. Nijanona fanondroany aho. Sepitra ane izahay, tsy afaka. Ka ianao ne efa toroko e. Izao le fanaovana azy. Atao mitovy foana ny ritma ikaranao. Ka izany izy sepitra e. Dia nijanona. Dia nidina izy. Nanantona. Ary saika hanoroka. Fa iny izy nanantona indrindra dia nihodina.
ka lasa tany andohako ny oroka nataony. Ay, tsemboka be ianao. Eno ia, sady tsemboka ny sipotra. Milazary rehefa vonona. Teniteny aho ivonona. Nangirofiry tao anatiko ny redareda ny nofiko ahafahanay miaraka irery tany ambony tendrombohitra hodidininy reto zavaboary ny rano mahafinaritra. Fa mety za rery ny mahita an'izany fa izy tsy nahita an'izay fomba fijeriko izay. Malakilaky fa manjary lasa miandry atsika ela be loatra ry zareo nandeha nanara-morona raha izy indray ny tonga aloha. Iny ary tena naraka tafiona ihany zahay izay rehetrarehetra. Ary rehefa izany dia mifanaraka fahody hitsotsotra kely akaina vao misakafo atoandro. Tsy haiko noho ny zavatra nanjoa teny ambony tendrombohitra angamba izay toa tsapako fa tsy dia nirahahiny loatra. Tena mitany azy aho. Fa manina ka ianao masika? Masika? Tsy masika ka. Amiko moa zany ny masika ohatrany hoe manina ianao tsy manampitamby aminy, tsy manina ianao tsy manarara ohatrany fotoana kely ananantsika teny ambony tendrombohitra. Zao ny valiteny nataony. Anitra, ianao manana toetra tena miavaka. Ary izahay lehilahy dia tsy mazaka n'io toetranao io. Miezaka ihany manaraka anao fa za aloha za manokana sady nataony an'izao ny tanany. Manaraka anao aho. Fa avy eo aho te hihemotra mafy. Tonga dia nikokoky ny tomany. Fa maninona? Fa inona nataoko? Fa naninona anao aho? Ary toetranao io tsy hisy lehilahy araka aminao. Fa inona nataoko teo? Tsy naninona ni ahy. Sakasaka vao maraina dia nanoro ny toerana tokony ho aleha dia lasa sika. Diso avy. Manana toetra miavaka ianao izay tsy tian'ny lehilahy. Nitamberina tapoka tao an-tsaiko daholo ireo olona izay efa niara-dalana tamiko. Na ireo niala na ireo nialako. Nikokoko ny tomany aho. Nikokoko tena nanala ny foko. Tsy izy, tsy ilay nilazainy ahy teo, fa nitamberina tato an-tsaiko ny zavatra rehetra. Ndraisiny aho, dia nifiny mafy teo ambony fandriana. Anitra, hoy izy, amin'ilay feony mahitsy, tsy misorona. Tsisy tambitamby. Anitra, misy film izay omeko anao indray. Hojerenao dia ame courage anao io. Tomany. Ifarana ny taona. Za tany lavitra ty. Miaraka amin'ilay olona mambabo ny foko. Milaza amiko an'izany zavatra izany. Nifafako ny ranomasoko teny hidina tao amin'ny trano fidiovana. Tazanina namako anankiray izany. Zavanitra. Fa niotina dia lasa. Petrapetraka tany amoron-drano rery tany. Nitelina samy rery an'izay zavatra rehetra nilazany aho. Natao misakafo atoandro. Dia mandefa fitenena tsindraindray manao hoe za zany mba te hihinana trondro kanefa tsy zatra mihinana taolana.
fa za manko rehefa mihinana trondro ry zareo dia misy olona mamofy ny trondroko na avy dia vileno alaiko fa tsy mahay mihinana taolana fa zany maosako zany tsy miditra tsy tafiditra tsy mipaka. Alina ny andro dia natao ny famaranana ny taona rehefa vita ny apéro sy mipetrapetraka teo ary dia nitotoreboka izahay izahay indrindraindrindra nanala ny alaheloko nanala ny sorosorotsaiko ary dia nandia ka nandia miaraka amin'reto taralila malagasy izay ao anatiny tena tiny ny foko sy tena fitiavako fa ka izy koa tena tia ary nisy fotoana niraisy ny tapoka avy ao ariana dia nandia niaraka tamiko izy. Asambarana tsisy ohatr'izany nidoboka ny foko nitselatra ny abava foko atao mandia atao mahay mandia be fa na nypijery aza angamba gaga nahitanay hoe efa impirina andia reto olo reto fa zay vao nandia hatramin'izay ny ainanay. Tonga ny tamin'ny 12 sasany alina dia niondrika izy atory efa kaiky tonga ny voalohany taony atory kely afa za efa zatra ny miandro rano mifoa rehefa mirombe folo manao fiarabana tratry ny taona dia aleo mody any an-trano ozy izy dia mifampiaraba tratry ny taona niaraka tamin'ny olona rehetra izahay dia nilaozanay ny toerana ary tonga somatsara tany an-trano niakatra tany ambony-driana atory no niteny tapiko dokotera hoe hotsapaiko daholo ny tension anareo rehetrarehetra otry za manko dokotera ka za efa zatra n'izany dia netiko ny appareil fitsapana tension tsapaiko ny tension anareo dia nitsapainy ny tension anay ianatra normal fitoboko ny fo tena normal ny anankiray za tsy tsapaina tension izy ny anankiray fa za tsy atao an'izany mihitsy satria za raha vao tsapaina tension tonga dia miakatra be ny tensionko ary nenao tsapao fa tsy maninona ozy dia nitsapaina ny tension tensionnao normal fa ino ny ty hoe dokotera to misy palpitation be anao nefa nenao repos fa maninona ianao tsy maninona zany ka midobodoboka be ny fonao ohatran'ny fon'olona nazakazaka be iny an-dalana nefa nenao olona en repos tsy mety ty andraso maveriko intelo tena veriny intelo fa mitovy ihany ny valiny azo tsy rekotra sao izy sa dia tsy ampitoromaso ianao satria indroa alina izay tsy natory aleo matory izay tokoa angalo atory ozy sady lasa izy tany am-pandriana na rahako moramora nalaiko rehefa mataranandro mahagagako napetrako teo amin'ny tanany naveriko ny jerena andray tena midobodoboka be tokoa izany fonao izany nefa ianao ty efa mitsotra eto am-pandriana ina ndikan'izany ozy dia tsy fantatro fa dokotera ny teny hoe tsy normal izany fa matory aloha